dia amin'ny fifialiana indray no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao teny fampaherezana izao. Ndeha hivavaka isika. Jehovahandriamanitra ray io, mbola misaotra anao izay no tombon'androm-pahavelomana izay omenao anay, ka mbola ahafahana indray mandre ny hafatra avy aminao, indrindra manoloana ny toe-javatra izay mitranga manerina an'izao tontolo izao ary manjo ny firenena ao anatin'ny fitaintainana tanteraka, vokatry ny valana retina izay mbola tsy mety miala fa mamely ary mavola maro. Indraindray dia mieritreritra izay hoe tsy mamaly vavaka ve ianao Andriamanitra, kanefa ny zavatra rehetra mitranga dia navelanao iseho mba ho fampieritreretaninay, mariky ny fitiavanao lehibe mba tsy hatonga anay hifikitra amin'ny zavatra mety ho levina eto amin'izao tontolo izao, fa mitaona anay kosa mba tena hitady anao amin'ny fonay rehetra, satria na inona zavatra tanterahanay tsy misy afa-tsy ianao ny tompony teny farany, ary raha tsy ianao no miasa dia tsisy famonjena azonay raisina. Ao anatin'ny fahakiviana tanteraka ny olonao, izany indrindra no hitarainanay aminao, mamindra fo tompo, jereo araky ny habe ny famindramponao izay fahazajerevanao araky ny habe ny faratsianay, dia ny fanay no masina no ka hiasa indray tompo, amelombelona ny fo mampananay mba hanananay fanantenana ny amin'ny farany. Dia mitenena indray Jehovah fa mino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Tsy takona fiainana amintsika ny zavatra mbola mitranga amin'izao vanim-potoana izao, satria hitantsika ny aretina izay mianaka manerina ny firenena, ny fitombon'ireo olona izay tratra ny valana aretina, ny fisian'ny fahafatesana izay efa mananky ny amanjatony amin'izao vanim-potoana izao, ary reny rehetrarehetra reny dia tohatra miteraka fahakeviana, miteraka fahatsoa-kevitra indraindray, ary raha tsy mitandrina ary tsika manoloana an'izany rehetrarehetra izany dia lasa fitaovana ataon'ny satana mba hahatonga antsika hiala amin'ilay inoantsika dia io Andriamanitra izay hivavahantsika io. Manoloan'izany indrindra no hisaorantsika n'Andriamanitra, satria mbola nomeny fotoana afaka hifampaherintsika amin'izao vanim-potoana izao, mba tsy hahatonga antsika ho kivy tanteraka, satria tsy maintsy mitranga izao zavatra hitany masontsika izao sy iainantsika izao. Efa famantarana anatin'ny Baiboly izany rehetrarehetra izany mialohan'ny hahatongavan'i Kristy eny amin'ny ranomanitra, araka ny nambarantsika mandrakariva hoe tsy misy zavatra tongatonga ho azy izany, ary tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hahatonga loza eo amin'ny firenena, ny hahatonga loza eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa vokatry ny fihodinany zanak'olombelona mahatonga an'izany rehetrarehetra izany. Raha mijery tsara tsika ny hafatra ny amin'ny toetorina miatoko 7 dia misy ny teny fikasana, teny fitahiana, ary misy koa ny ozona ao anatin'izay rehetrarehetra izay, kanefa misy fepetrana napetrak'Andriamanitra dia mimeloha anatin'izy ireny hoe raha te hahazo ny fitahiantsika dia mila miaino, mila mankatoa, mila manaraka ny tenin'Andriamanitra dia ho tonga amintsika ny fitahiana rehetra. Izany hoe efa tafapetraka dia mimeloha izany rehetrarehetra izany, kanefa tsy andanin'izay kosa raha mihodina tsika ozy ka mandahy tsy manaiky na manaraka ny tena ny fepetra rehetra apetrak'Andriamanitra, dia ho tonga amintsika izao ozona maro isan-karazany izao. Izany hoe mahatongotranga ny loza dia vokatry ny fanadonan'ny olona n'Andriamanitra, ary vokatry ny fihodinan'ny olona sy ny ota sy ny faratsiana maro isan-karazany mitranga eto amin'izao tontolo izao. Safidy-po ny zanak'olombelona izany rehetrarehetra izany, mba tsy hahatonga antsika amin'ny atsiana n'Andriamanitra hoe Andriamanitra no mahatonga loza eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa safidy-pontsika fa Andriamanitra azy fotsiny dia fantany ny vanim-potoana hitrangany izany rehetrarehetra izany, ary mahatongotranga izany rehetrarehetra izany dia efa madiva ho tonga ny farany, satria
raha nandeha mahitsiny zanak'olombelona ka tsara ny zavatra nataony mety mbola honaharitra ela ny aina ny zanak'olombelona teto amin'izao tontolo izao teto fa ny zavatra misy raha ny tantara ao anatin'ny soratra masina rehefa manomboka tafapaka amin'ny lanitra fa ho tany zanak'olombelona dia tonga ny fandringanana kanefa manoloan'izay fandringanana izay io andriamanitra io tsy andriamanitra mila voatsiary akory ka ndeha andevina ny marina miaraka ny meloka fa misy fiarovana ataony ary miala nenina izy amin'ny zanak'olombelona rehetra mba tonga ny olona tena hiverina tanteraka aminy mba anafaingana ny valim-bavaka izay raisina avy aminy. Teny fampanantenana no omenantsika mba tsy hatonga antsika ho kivy ao anatin'ny toe-javatra trehantsika amin'izao vanim-potoana izao dia ny tenin'i Jehova amin'ny Isaia 4:30 Isaia 4:30 ny andininy 5:5 toromarika izy io ary miala amin'io ny teny fampahirezana izay entintsika amin'ity androany ity mba tsy hatonga antsika ho kivy. Izao no voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy Isaia 4:30 ny andininy 5:5 tahaka ny vorona manomba ozy no irovan'i Jehova tompony maro ny Jerosalema fa sady hiaro no hamonjy izy eny sady hiantra no hanafaka ko miverena ho amin'izay efa niodinanareo fatratra ry zanak'Israely io. Marina fa teny nampitaina tamin'ny zanak'Israely izany teny izany fa teny natao antonona ny olon-drehetra satria andriamanitra tsy mba manavaka hoe reto zanak'Israely dia reto any no vonjeko fa fantatritsika fa ny filazony tsara dia nitodika tamin'izay ntenisa ihany koa rehefa tonga teto amin'ity zao tontolo izao ity Jesosy ary anisany nanirahana ny apôstôly Paoly na natanteraka ny asany teto ny fitoriana ny filazany tsara tamin'izay ntilisa ka natonga ny Paoly apôstôly ny teny hoe tsy misy tsony jiosy na grika na andevo na tsy andevo tsy misy tsony zany hoe Israely arabaky teny izany fa izay manantona an'Andriamanitra izay mino an'Andriamanitra dia izay natao hoe Israely ara-panahy ary antonona antsika amin'izao vanim-potoana izao izany andiny soratra masina izany hoe tena io Andriamanitra io dia tahaka an'ireny vorona manomba ny zanany ireny ary ngamitsika mahita ny fahasarotam-piariny ireny renina koa ireny manoloana ny zanan'izay taritany faharovany na dia ataoko hoe biby lehibe noho izy no atahorany ikitikitika ny zanany arovany eo ambany elany eo amin'ny atsika amin'ny hafanana amin'ny loza izay heveriny mety hitranga amin'ny zanany fa miotra lavitra izy noho izany ny teny fikasana omen'Andriamanitra atsika amin'ity androany ity mba tonga atsika iorona tsara ny amin'ireny teny famarinana ny soratra masina ireny indrindra manoloana n'izao toe-javatra izay mitrango izao hoe tahaka ny vorona manomba ozy no irovan'i Jehova tompony maro any Jerosalema ary raha vao miresaka Jerosalema ny soratra masina dia ilay tanàna ny famarinana ilay tanàna ny olona izay manana ny Jehova ho Andriamanina ilay tanàna vona ankato sy anaraka ny tenin'Andriamanitra ary izany ny zavatra kendren'Andriamanitra amintsika amin'izao vanim-potoana faran'izao ny atonga antsika hitodika amin'Andriamanitra ka naiky ny fitantanan'Andriamanitra sy ny famonjena izay tanterahan'Andriamanitra fa ny eritreritr'Andriamanitra tsy te handringana izy fa te hanavitra izy melony fataperany ity zao tontolo izao ity ary zahasenao izay tena mandatsaka-po ny teniny dia hoeniko izany fiarovan'Andriamanitra izany fomban'Andriamanitra izany tahaka ny vorona manomba ozy ny rovan'i Jehova tompony maro any Jerosalema fa sady hiaro no hamonjy izy eny sady hiantra no hanafaka izy dia ambadika izay le teny izay hoe sady hiaro no hamonjy izy maninona moa no harovana misy fahavalo misy loza maninona no hamonjy misy zavatra mafy tsy maintsy andalovana raha tsy nisy an'izany tsy ilaina ny fiarovan'Andriamanitra fa vokatry ny fisiny zany loza zany mahatonga ny teny fikasana ho tonga amintsika hoe hiaro Jehova satria mandalo fahasahiranantsika mandalo lozintsika mandalo aretintsika ary ny atahorana lehibe indrindra dia zao mety ho tonga ho any amin'ny fahaverezana raha tsy tafatodika amin'Andriamanitra tsika sady hamonjy izy ozy eny sady hiantra izy ozy no hanafaka misy zavatra be dehibe mahamatotra atsika amin'izao vanim-potoana izao ary io tsy afaka milazintsika hoe rehefa mino an'Andriamanitra ianao matoky an'Andriamanitra ianao dia tsy handalo fahasahiranana tsy hiatrika loza fa natao
hanjo zanak'olombelona rehetrarehetra rehetra zavatra mitranga ireny mba hotrompetra tsofin'andriamanitra fampatsiarovan'andriamanitra ny olona fampahafantarin'andriamanitra atsika isambatan'olona hoe raisin'andriamanitra tahaka ny zanaka angetsika ary ny zanaka dia izay no anarina sy fahaizina ozy lazay ny teny soratra masina entina tahaka ny zanaka fa tsy tahaka ny zazasary tsy mahamenatra ka raha fa misy zavatra tsy mety atao dia mikapoka andriamanitra manafay andriamanitra tsy mandringan'andriamanitra fa nitanjonak'indren'andriamanitra dia mba hiverenantsika ho amin'ny laoniny tanteraka tena miantra izy zany hoe mahamindra fo mimitsy mijery zay rehetra mety ho fahadalantsika satria fantatr'andriamanitra ny zavatra mafy mianjady amintsika ary zany teny fikasany zany mariny zany na dia eo arany hoe atongotra ny farany na dia eo arany miloza maro isan-karazany izay mitranga manerina n'izao tontolo izao tsy avelan'andriamanitra hiaina maharitra ao anatin'izany ny zanak'olombelona fa misy antso ataony eo ary voafetra nefa izay antson'andriamanitra izay voafetra mba hahatonga ny olona tena ho tafaverina tanteraka aminy mba hoenika izay fierovana sy ny fomban'andriamanitra izay sy ny fiatran'andriamanitra sy ny famonjen'andriamanitra izay kanefa misy fepetra takiny satria ny fiarovan'andriamanitra tsy homemeny fomba fotsiny amin'izao io ny famonjen'andriamanitra tsy atao tony fotsiny amin'izao fa misy fepetra apetrany dia ny 5 amin'ny Isaia 7:3 dia zao no voasoratra hoe koa miverena ao amin'izay efa niodinanareo fatratra ozy ry zanak'Israely eo zany hoe antso mba hatonga ny olona ho tavaverina marina eo anatrehan'andriamanitra io ihany ny fepetra azahoantsika valim-bavaka avy amin'andriamanitra manoloana an'izao toe-javatra izao betsaka ny ezaka izay mampitehidery izay ataon'ny fanjakana manoloana ny fiadiana amin'ity valana retiny ity ary tsy vitan'ny hoe ny fanjakana irery fotsiny ihany fa ny akamaroan'ny olona rehetrarehetra dia samy miezaka amin'ny herin'ny tenany avokoa samy miaro tena mba tsotratra n'izany loza zany avokoa fa saingy miezaka amin'ny herin'ny tenany olona fa tsy miankina amin'andriamanitra ary eto ny famarinana azo ambara dia tsotra na inona ezaka ataotsika ninonina zavatra katsahantsika mba hahazahoana famonjena raha vao tsy eo ny sandrin'andriamanitra tsy misy vahaolana mihitsy na dia hitantsika daholo ary ny fanafody rehetrarehetra satria zao vanim-potoana zao vanim-potoana farany ary ny zavatra lehibe indrindra dia ny hatonga ny olona hitodika amin'andriamanitra fa tsy hatonga ny olona hoe tena hibanjina fotsiny hoe tia misy loza dia manao zay afaka amin'le loza fotsiny fa raha tsy tafaverina amin'andriamanitra tsika tsy miditra ntsehatra eo andriamanitra io ary zany no toe-javatra misy eto amin'izao tontolo izao eto amin'ny firenena azo lazaina hoe misy ny ezaka izay tanterahana ary tena manao ny fanetanana rehetra mihitsy ny tompona andraikitra isa tokony na eo amin'ny fanjakana na ny mpitsabo na ny vondrona maro isan-karazany mba hatonga ny olona hanaraka amin'ny fiapetra hatonga ny olona hiaro tena tsy ho tratry ny valana retina fa saingy ndraindray ny zavatra tena mampalahelo dia ty ohatran'ny ataon'ny olona latsa-danja ny sehatrara-panahy izay tena iankina ny famonjena ohatran'ny tsy afaka mihitsy hiantso an'andriamanitra ny olona raha tsy tena tapidalaka le tanteraka fa raha mbola manana hery izy hoentina miady dia miezaka amin'ny herin'ny tenany mandrakariva ohatran'ny mampatsiaro any Adamaseva taon'ny Sahedena ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao nandika ny didin'andriamanitra izy nihinana ny von'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kanefa efa niraran'andriamanitra tamin'izay ary izay ilay andriamanitra hoe tsy izy no mahatonga loza fa safidim-pon'ny olona mitady loza ary io no mahatonga ny toe-javatra mitranga manerina n'izao tontolo izao kanefa tsy tena mandringana n'izao tontolo izao andriamanitra fa mampieritreritra manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra izany dia inona ny zavatra mitranga mihaino ny feon-devoly izy nefa efa natokan'andriamanitra tena nitokamonina atao amin'ny Sahedena fa tsy nay ny fandraika amin'andriamanitra tsy nay nangina tsy nay nanampina ny sofina fa nihaino feo hafa dia ny fitahan'ny menarana tamin'izany vanim-potoana izany fantatr'andriamanitra fa tsy ho faty ianareo izy fa miandro izay hinananareo io dia ho tahaka n'andriamanitra ianareo izy halala ny tsara sy ny ratsy dia voasarika izay eva dia nihinana dia mimeniko ny vadiny
kanefa rehefa mihinana tena nahiratra tokoa ny masony, fa rehefa nahiratra ny masony zavatra tsikatra izy ireo voalohany indrindra ay mitanjaka izy ireo, ary zay le fitanjahan'izay midika na tsapa tena ay niodina tamin'le teny nataon'Andriamanitra taminy. Kanefa Jehova efa niteny taminy hoe amin'ny vanim-potoana zay inananareo ny voan'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy ho faty tokoa ianareo. Safidy ny Adama sy Eva ny safidy an'le fahafatesana, de tsapany mihitsy tamin'io vanim-potoana io hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, tsapany mihitsy tamin'io vanim-potoana io hoe tsy nanaraka amin'ny fipetrana napetrak'Andriamanitra izy, ary tena reny mihitsy ny aretina izay mitranga sy ny lalina izay izorana makany amin'ny fahafatesana. De inona zavatra nataony? Niezaka tamin'ny herin'ny tenany izy, nakarahavinaviavy, lasa nataony fitafiana, nanakonany, nihenatra, fa tsy takona teo amina natrehan'Andriamanitra. Izay henatra zay rehefa jerevana zay le hoe fanakonan-kenatra zay ezaka ataon'ny olona mba ahafahandray miverina n'le hoe fahavelomana mandrakizay, iverenina ny fiadanana, iverenina ny fifaliana, iverenina ny fahasalamana. Fa saingy zay le Andriamanitra miantra, araka ny hitantsika ty amin'ny Isaia 1:3 hoe tahaka ny vorona manompa no irovan'i Jehova tompony makosy amin'ny Jerosalema, fa sady hiaro izy no hamonjy, eny sady hiantra no hanafaka, fa ny fepetra takiny fotsiny de zao hoe ko miverena ao amin'izay efa niodinanareo fatratra ry zanak'Israely. Miverina tamin'Andriamanitra izy fa tamin'ny herin'ny tenany, fa tsy natakona ny henatra zany. Ary zay no natonga ny Jehova nidina amin'ny famindram-pony, satria fantany fa tena mitady vaholana i Adama sy Eva, de namono biby Andriamanitra ary nalainy ny fitafiana hoditra, zany hoe nisy raha latsaka tao. Iny natafy any Adama sy Eva, ary zay fitafiana hoditra natafy any Adama sy Eva zay no nanakona ny henatra, nanakona ny fahadisoana, ary nanomezan'Andriamanitra azy ny teny fikasana any amin'ny Genesis 3:7 zay ahitantsika taratra hoe tany de efa nisy drafimpamonjena zay nitanteran'Andriamanitra ho ataony amin'ny olona mba hamonjena ny olona, mba azahoany indray le fiainana mandrakizay, mba andresy ny fahafatesana. Ary zay koa ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izao vanim-potoana zao, na inona ezaka ataontsika ka avelantsika ataontsika ambanin-javatra ny sehatra ara-panahy, ataontsika ambanin-javatra eo Andriamanitra eo, miala maina fotsiny tsika, ravinaviavy daholo zany, tsy midika akory fa ratsy zany, fa ratsy apetraka eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ezaka rehetrarehetra zay tanterana ka Andriamanitra no avela hitarika, ary manaiky ny fepetra rehetra apetrak'Andriamanitra, zay vao misy fetraikany eo amintsika. Ny ezaka rehetrarehetra ataontsika, fa raha votsy eo Andriamanitra. Mahafinaritra nge miaino ny fanentanana rehetra na amin'ny aina aman-jery, mirova tena, apetrao ny arovava, ajao ny elanelana 2 metatra, manasa tanana amin'ny savony na amina gel, aza mivoaka, mibo, arovo ny tenanao, fa mifirovanao ny tenanao, irovanao ny hafa. Fa rehefa tena jerevana koa eo amin'ny aina aman-jery, mba hampafilina eo amin'ny aina aman-jery, mba misy afatrafatra fitomanan'ny olona hoe andaotsika hivavaka, fa Andriamanitra ny tena mahavita ny fahagagana rehetra, afaka tena manasitrana amin'ny fomba aingana indrindra, adin'ny olona Andriamanitra, ary atao ankilabao mihitsy ny akamaroan'ny fiangonana, ohatran'ny zavatra tsy tondra vahaolana eo amin'ny ady zay atrehana. Ary zay no ampitandremana antsika hoe tena zao toe-javatra mitrango zao vavan'Andriamanitra, zay mampitodika atsika mba hahatonga atsika hiverina tanteraka aminy, fa raha vo tafaverina amintsika de ho tanterahan'Andriamanitra zay le fierovana, zay le famonjena, zay le fientrana, zay le fanafahana zay. Misy antony manokana matoa io Andriamanitra io mamerina atsika ao anatin'ny fihibohana. Tsy hery ny tenatsika nge tsy haitrahaitra no mahatonga an'io hoe fivavavan'Andriamanitra miteny amintsika tsiraray avy, fa matoa misy ny fihibohana, de ndikan'izay mbola misy ny loza zay miatra, zay ny antony fihibohana. Ary efa hitantsika zany tany amin'ny Exodosy 12 tao amin'ny tantaran'ny Paska zay niresa antsika teto hoe tena le famantarana
izay ahafahan'andriamanitra mandalo ka tsy mandringana. Dia niraisitsika tamin'ny teny fampahirezana farany teto hoe le tombo-kase, le famantarana, le zanak'ondry tsy misy kilema izay maty, izay midika hoe tena tokony angina. Izany hoe vanim-potoana anankiray mitendren'andriamanitra mba hahatonga ny zanak'Israely angina tanteraka, tsy hiaino feo hafa fa hatonga azy hiaino ny feon'i Jehova irery any, hatonga azy hifikitra amin'andriamanitra, hatonga azy hisaintsaina. Satria vavolombelona ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, nahita ny orakoraka rehetra tao amin'ny tany Egipta, reny sofiny izany, ary tena nakarary ny ainy izany, nampitaitaina azy izany aza mba hatao amin'ny tokantranonay, nahatongava ny loza tahaka an'izany, ka natonga azy tena niomana atao anatin'ny fahanginana tanteraka. Ary io no mahatonga antsika hoe raha vao misy ny fihibohana dia misy foana ny loza. Ary ny fihibohana nefa io le fipetra apetrak'Andriamanitra mba hahatonga famonjena ho an'ny olona na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy. Izay mahatonga antsika miresaka hoe aza atao atsirambina reo olona ny afatrafatra apetraky ny fanjakana. Fa saingy na dia izany ihany koa ary aza dino fa misy Andriamanitra mametraka fepetra fa naezaka amin'ny herin'ny tenantsika ary tsika, kanefa ataontsika kilabao io Andriamanitra io, tsy ho tafavoaka eto tsika fa vao mainka ame mitombo io. Raha tsy tonga amin'ny fotoana anankiray resy lahatra tanteraka ny isam-batan'olona hoe tena andeha hiverina amin'Andriamanitra, andeha tena hiboka, andeha tsy monimonina, andeha mba hiaino ny feon'Andriamanitra fa tsy hiaino feo hafa intsony. Amin'izay vanim-potoana izay miditra an-tsehatra Andriamanitra. Ary izay ny anton'izao fampahirezana izao, satria misy fetrany fampirampon'Andriamanitra io, misy vanim-potoana omen'Andriamanitra ny olona mba ahafahany mana-tanteraka sy mankatao ny fipetra izay omeny. Fa rehefa manomboka ame mafiatoka ny olona dia zao tahaka ny zanak'Israely any, ny alanenina nge Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanak'Israely, napita ny afatra tamin'ny Egiptianina fa noheveriny fahavazivazy zany izay Andriamanitra reo ve ahoana no inonay an'izany fipetrapetrak'Andriamanitra reo dia izay zanak'ondry tsy misy kilema ny raha tetina mitoatam-baravarana mitolam-baravarana dia zany ve lasa ohatran'ny zavatra tsy misy dikany teo anatrehany ny Egiptianina zany, kanefa nitanjona ankendren'Andriamanitra koa dia ny azahoany ny Egiptianina famonjena. Fa hitantsika raha mijery ny tantarantsika eo amin'ny bokin'ny Eksodosy, tsy ny zanak'Israely irery ange ny tafavoaka tao amin'ny tany Egipta, fa nisy ireo Egiptianina sy ny firenen-kafa izay tena resy lahatra tanteraka ny amin'ilay Andriamanitra izay nivavahany zanak'Israely dia nanaiky ny fepetra izay napetrak'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana izany, dia nivoaka tsy tradoza tao amin'ny tany Egipta. Ary izay koa ny zavatra kendren'Andriamanitra amintsika isam-batan'olona vao misy fotoana vao fetra ny fanomanana ary n'izay fihibohana izay dia zao tsy ho mandrakizay ange ny hiboka, fa misy fotoana zahan'Andriamanitra toetra ny olona. Ary io no nahatonga antsika niresaka tamin'ny farany io, midina ange Jehova, fa zavatra roa no ataony, amin'ny lafiny anankiray mandringana izy, amin'ny lafiny anankiray mamonjy izy. Ary ny teny fikasana izay niraisitsika tamin'izany vanim-potoana izany hoe raha mahita ny raha eo amin'ny trano izay toeranareo ahosy dia tsisy loza andringanana anareo ho an'izay manatsofony ka mandatsaka po zany teny izany. Dia tsika no hita eo amin'ny fiainantsika iray manontolo raha mankatombo fepetra ka manatanteraka ny titeny ny Isaia 1:30 hoe ko miverena ao amin'izay efa nidinanareo fatratra dia ho hitantsika ny fiantrano Jehova, ho hitantsika fa ombantsika io Jehova io tahaka ny fanomba ny akoho ny zanany, ho hitantsika fa hamonjy hiantra io Jehova io ary tsisy loza tokoa andringanana an'izay olona matahotra an' Jehova. Tsy hoe Andriamanitra mila vanika hoe ianao fa tena nanolo tena tamin'Andriamanitra dia mbola ho tradoza ihany, fa nitanjona ankendren'Andriamanitra dia ny hatonga ny isam-batan'olona ho tonga ny fibebahana ho tafaverina ao amin'Andriamanitra. Marina fa kristianina angetsika eny amin'ny aino manjery azy tsy sasatra no manonona ny eo anaran'Andriamanitra io. Dia tena misaotra an'Andriamanitra tsika fa nisy ohatran'izao ny sitrana dia mivavaka hatrantsika mba hatonga ny olozy io ho afaka, fa saingy ny zavatra mitranga ny atahorana sao dia lasa mimolotra fotsiny lesy fa tsy tena mifo iray manontolo mahatonga antsika tena hitaraina amin'Andriamanitra. Fa raha tonga saina ny olona rehetra ka tavaverina amin'Andriamanitra tena hitaraina resy vetivety io
misy voka ny ezaka rehetrarehetra zay ataontsika rehefa tena tafaverina amin'Andriamanitra. Ary zay ny antso atao na dia atao hoe antso amin'ny anefitra azy na dia eo ranga zany fiboahany zany tsy ny olona rehetra no ankatoy izany na dia eo raha ny afatrafatra apetraka ny fitondrana tsy ny olona rehetra no andeha ankatoy izany ary hitantsika na dia eo raha ny fametanana rehetra mbola betsaka ihany ireo olona zay tena voasazy vokatry ny tsy fandraisana ny fepetra napetraka ny fitondrana dia toraka izany ihany koa ny zavatra mitranga eo ny ivony sehatra ara-panahy na dia tena atao ara ny antso miverena amin'Andriamanitra ireo olona saika eo ambava fotsiny miantso amin'Andriamanitra fa mifo rehetra mandahan'Andriamanitra ary tsy manaiky ny fepetra napetraka Andriamanitra dia inona ny zavatra mitranga dia tratra ny loza ihany fa misy fetra io zavatra ataon'Andriamanitra fomba n'Andriamanitra hatramin'izay raha vao misy ny fiboana ary ampatsirovina antsika izany raha vao misy ny fiboana dia tady dety misy ny fandringana raha tsy jery fotsiny tsika ny tantara tamin'ny androny Noa tamin'ny safodrano zay tena natafitoana ny Jehova ny amin'ny Genesis 4:1 andiny fa 7 isotomantsika lesona Genesis 4:1 andiny fa 7 ka hatramin'ny 9 tafapaka tamin'ny lanitra ny io tany zanak'olombelona ary nanenina ozy Jehova no namoronako an'ireto zanak'olombelona reto ho aringako ao anatin'ny safodrano izy ary zay le resantsika hoe safidy-po ny zanak'olombelona foana no mahatonga loza ny fiodinany amin'Andriamanitra kanefa nisy olona nametrahany afatra tsy hoe olo-marina ireo tsy hoe tsy misy tsiny ireo tsy hoe tsy manoto ireo fanjahana toetra manoloana ny afatr'Andriamanitra hoe norino a manamboara samby fiara ary tena zany samby fiara zany ho vavolombelona tsy vita andray andro zany mety amam-bola na amatonany mikarakarany noany zany mba ho vavolombelona ny manodidina rehetra fa izy ny safotra ny fandringanana fa zay rehetra mandray ny afatra ka manaiky hiditra ao anatin'io samby fiara io dia ho vonjena izy ary zay le fidirana atao anatin'ny samby fiara zay le mariky ny fiboana ary raha vao misy ny fiboana misy ny famonjena dia tanteraka ny Isaia 3:30 zay nyresantsika teo ny 5:5 hoe tahaka ny vorona manomba no iarovany Jehova any Jerosalema fa hiaro sy hamonjy Jesosy hiantra sy hanafaka raha tafaverina zany hoe miverina manaiky hiboka raha any amin'ny testamenta taloha hiditra ao anatin'ilay samby fiara ilay toerana fiboana ary ao anatin'izany misy saintsainana andraisana fanapahan-kevitra mba ho tafaverina tanteraka amin'ny firaisana avy amin'Andriamanitra ny 7 Genesis 4:1 ny 7 sy 8 dia zao ny voasoratra ary indro izao efa tonga safodrano ambonin'ny tany andringana ny nofo rehetra zay manampofinaina ambany lanitra dia ho faty zay rehetra eo amin'ny tany nefa kosa ahoriko ny fanekeko aminao ary hiditra ao anatin'ny samby fiara ianao sy ny vady aman-janakao mba mivinantonao vavy miaraka aminao teny fikasany zany ary teny nampitain'Andriamanitra amintsika aza atao atsirako ny fiboana io ny fiboana marika ny famonjen'Andriamanitra kanefa raha vao misy ny fiboana dia misy fandringanana ao anatin'izay tsy manaiky hihiboka ary tena mazava ny tenin'Andriamanitra hoe ho andringan'Andriamanitra ary io ny zavatra ho tanterahany amin'ny farany ary efa manomboka izy io fa ny zavatra ambarany ato nefa kosa ahoriko ny fanekeko aminao zay miaina ary hiditra ao ny samby fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao mba mivinantonao vavy miaraka aminao ianao sy ny taranakao rehetra ianao zay manaiky ny afatrafatr'Andriamanitra mihibo fa tena avy amin'Andriamanitra zany satria ny fihiboana mariky ny famonjena mba hatonga ny olona tena tsy teniteny fa hiresaka amin'Andriamanitra ahatanteraka an'le afatra napetraka Jesosy any amin'ny Matthieu 5:1 ny 5:1 fa ianao kosa ozy raha mivavaka midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindronao ny varavaranao dia mivavaha mindrainao zay mahita ao mangingina ary mindrainao zay mahita ao mangingina no amaly anao asaina mihiboka raha te andray ny famonjena avy amin'Andriamanitra ary zay fihiboana ao amin'Andriamanitra zay dia tahaka ny hoe tena apetrao daholo ny feo
avy any ivelany zay tsy mitondra famonjena, zay tsy mitondra fanafahana, zay tsy mitondra fierovana, aza miainoaino an'izany fa mitodi amin'Andriamanitra zay tapa-kevitra any amonjy anao ary hitantaratra zany eo anatin'ny fiboana eo. Matoa saina hieboka ny olona dia tapahana tsy fanerasera amin'ny any ivelany, tapaka tsy miresaka amin'ny any ivelany, tapaka tsy mihaino ny feo avy any ivelany fa mitanjona kendreny mihaino ny feo an'Andriamanitra, mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Zay ny zavatra kendren'Andriamanitra ary izay le Andriamanitra zay mahitanao mangingina, zany no amaly anao. Zany hoe rehefa tena anananao zay le hoe tomboka seny fahanginana zay, tena mamonjy Andriamanitra ary azo antoka io atsika zay miaino, tena azo antoka fa hiaranao mihitsy io Andriamanitra io, tahaka ny rovana any Noavaly mianaka tamin'izany vanim-potoana zany. Ary tsy vitany hoe Noavaly mianaka ihany koa fa nisy baiko ankeny nomena ny Noay, angalao tsiroroa ny biby rehetra ozy dia hoento miditra ao aminao. Raha mijery noange ny olona tamin'izany vanim-potoana zany dia ohatran'ny olona hoe lasa adaly miditra no Noavaly mianaka, dia ny biby ihany koa tsy fantatra zay fomba nataony Noa na nandroany an'ireo biby ireo fa nanaiky ny fepetratra ny biby fa le olombelona tamin'izany vanim-potoana zany zay tsy nino an'Andriamanitra, tsy nalaiky niditra. Ny biby endry kokoa noho izy niditra soana tsara tao anatin'ny sampiara, tonga ny savitrany amin'iny vanim-potoana iny, tapitra ny famindrampon'Andriamanitra ka na haniry hiditra ao anatin'ny sampiara ary tsy tafiditra intsony, ringana tanteraka mihitsy. Ny fiboana marika ny famonjen'Andriamanitra ary tsy mijanona hatreo ihany. Ohatran'izany koa ny zavatra nitranga tao Sodoma sy Gomora, Genesis toko 7:20, Genesis toko 7:20, hoe tena le famoahana ny lota tao amin'ny Sodoma sy Gomora dia sotomintsika amin'izay hoe ny fiboana dia fisotomana ny olona hivoaka tsy hanana firasana amin'le tanàna izay mitoetra ao anatin'ny faharatsiana. Tafapaka amin'ny lanitra koa ny fahotana tao Sodoma sy Gomora ary dia tonga ny teny tamin'ny lota hoe mivoatao ianareo fa horavana ny tanàna ao Sodoma sy Gomora, dia zay anao rehetra atao amin'ity tanàna ity mba ilazao, mba hivoaka avokoa, hivoaka, hiboka. Ary misy toerana anankiray voatendrin'Andriamanitra tena hatongavana any amin'ny famonjena zay nanomezana baika any lota hoe tena mandana vonjeo io toerana io mba tsy anjohanao ny loza zay anjohan'ny tanàna, marika ny fiboana. Ary zay foana nresantsika hoe matoa misy ny fiboana ary miverina ny fiboana nke ny firenena, miverina ny fiboana ny akamaroany ny firenena manerina n'izao tontolo izao. Midika an'izay tsy midika zany fa mitsahatra ny loza fa mbola mitoy ny loza fa te hanavitra Andriamanitra, hanavitra an'izy ny olona manaiky hiboka, ny olona manaiky ny fepetra rehetra. Dia zao ny voasoratra amin'ny Genesis toko 7:20, Genesis toko 7:20 dia ny 20 ka hatramin'ny 20 no vakiantsika fa raha manana fotoantsika ohatrany dia mba vakio tantara io fa tantara mampieritreritraa tantara isotomana lesona. Ary io tantarany Sodoma sy Gomora io koa mbola hiverina koa io amin'ny andro farany rehefa ho avy ny fandravana ny ty zao tontolo izao ty. Dia zao ny voasoratra ao ny 20 ka hatramin'ny 20 ary hoy lota taminy, azan'izany tompo indro fefa nahita fitika eo amasinao ny mpanomponao ary rehefa nahalehibe ny famindramponao ianao zay nataonao tamiko amonjenao ny aiko ary tsy afa-mandositra ny atendrombohatra ozy fandrao ahatratra ny loza ka ho faty aho. Indro io vohatra io dia akaiky andosirana sady kely masina ianao aoka andositra ozy tsy kely va izy io dia ho velona ny aiko. Aroa izy taminy, indro efa neke kokoa ianao tamin'izany zavatra izany ka tsy ho ravako ivohatra ny lazainao io, mandehana faingana mandosira ao ao fa tsy mahazo manao na inona aho, mandra-pahatonganao ao. Zany nanaovana ny anarana ny tanàna hoe Zoara ary nitokantranonao ny Zoara. Raha manaiky ianao hoe tena andositra manaiky ny fiboana fa misy ny fandriganana nataon'i Jehova amin'ny manodidina, toerana izay nonena ny lota sy ny ankohonany. Fa nanivonantony ary ny tenenina tamin'izany ange andao nareo mivoaka fa nataony manao vazovazo ozy lota, tsy nanaiky izy satria nafinaritra ny fiainana natao mamy ny fiainana natao Sodoma sy Gomora, tsy mino ny fepetra napetrak'Andriamanitra
kanefa rehefa tena ho avoaka rota dia izay le fifandraisana tamin'andriamanitra nangataka ny famitrampon'andriamanitra hoe aizany toerana le anay dia nisy vohatra kely dia mandihana mandositra ao anatin'io toerana io ianao izay atao hoe zoara vohatra kely satria tany tendrombohitra ny nasaina nandositra kanefa natsapa mihitsy ilota tamin'izany vanim-potoana izany hoe tena tsy ho tonga ny tendrombohitra izy fa somary lavitra izy io fa raha misy toerana kely mba ahafahana misitrika dia alao loza eo zay vao tonga ny loza ny ekeny Jehova ary zay le fifandraisana amin'Andriamanitra ary zay le afatra ry amin'ny Isaia toko fa 1:30 izay nivakiantsika teo Isaia toko fa 1:30 ny andiny fahenina hoe koa miverenana amin'izay efa nidinanareo fatratra ry zanak'Israely eo zay le fiverenana amin'i Jehova zay fiverenanao hamonjy vohatra kely hihiboka ao mandritra ny vanim-potoana handravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora ary eto dia azo lazaina fa ny trano izay itoerantsika ny efitranontsika ny ankohonantsika io zoara kely famonjena tediavin'Andriamanitra ianao tsy etsiketsika eo hihiboka tanteraka eo fa tsy mitsahatra ny loza fa mamely Andriamanitra ary nizaniza mandreny afatra tian'Andriamanitra hijory vavolombelona koa ianao tahaka ny nataon'ny Lota zay rehetra anao eo amin'ny tanàna aza vela eno zavatra hafa fa zay rehetra anao rehetra dia zao taony mba hiboka avokoa fa zay fihibohan'izay mariky ny famonjen'Andriamanitra raha mankatoa ny olona manaja ny fepetra rehetrarehetra ary rehefa mihiboka araka ny nambarantsika teto hoe mihiboka dia ao ianao amin'ny toerana manginy tsy manana fifandraisana na amin'iza na amin'iza fa mifandray amin'Andriamanitra ary za moa dia mieritreritra eto ao anatin'ny fibohana io koa nge ny miditra an-tsehatra Satana tena tiany Satana koa ny olona mihiboka raha tsy miambina raha tsy tavaverina amin'Andriamanitra zay vitany mihitsy no mitetitety ny olona tsiraray avy mba henono miseho an'i Satana hatonga antsika hivoaka ao anatin'ny fibohana ka tonga antsika ho isan'izay ho lava ary zay le feo re amin'izao vanim-potoana zao tsy miaraka misy ala ao anatin'ny fifankatiavana sy ny fifanampiana fa ararotina le fibohana satria ao anatin'ny fibohana dia tena tsy afenina tokoa nke misy fieretanao misy fahorinao na dia mihiboka ary na dia tsy tonga ary ny aretana misy fiatraikany eo amin'ny fitediavana eo amin'ny vola eo amin'ny voninahitra eo amin'ny laza eo amin'ny fianarana eo amin'ny asa maro isan-karazany misy fiatraikany fa ainy dia voly no mikitika an'izy io ianao ao anatin'ny fibohana zao manjoa anareo janona ao anatin'ny fibohana any fa tsy ahitaniko aniny ianao tanjona kendreny devoly dia ny atonga anao andika an'le fepetra vao mandika an'le fepetra ianao loza miandry anao tsy sapan'ny olona tsony fa lasa le haniko hanina ny zava-dehibe eo anatrehan'ny olona no miainy atao inona moa mety ahita sakafo ianao fa very ny ainao mety mahazo vola ianao fa tratry ny aretina ianao mety tena ahazonao daholo zay ilainy nofinao fa tsy afaka miliba amin'izany ianao ary zay no tonga an'i Jesosy Kristy ilaza no ny aina fa tsy ambony no ny hanina kanefa aza manao izy ny amin'izay hoaninareo zay toafinareo men'Andriamanitra mahaimaim-pona zany ka ty amin'ny Genesis ao anatin'ny tantarany Sodoma sy Gomora misy zoara kely famonjena mihiboka mandrapatonga ny vanim-potoana andravana ny Sodoma sy Gomora fa saritsary ny zavatra ho tonga any aparana io zavatra hiainantsika eo mba ho zatra mihiboka mandrakarivotsika eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny sehatra ra-panandray no iresahako an'izay satria araka ny nambarantsika hoe mbola mafimafy anke ny loza ao ariana kely ao fa rehefa zatra mitandrina ianao manaiky ny fepetra amin'izao vanim-potoana zao arovan'Andriamanitra ianao na ho mafy noho izao ary loza miatra fa mahita fomba fon'Andriamanitra erovana ombany araka ny teniny hoe ho an'i Jerosalema ho an'ny zanak'Israely manaiky hiverina ho amin'i Jehova dia misy ny fiarovana ozy misy ny fombana misy ny famonjena misy ny fiantrana misy ny fanafahana tanteraka ary hitantsika izany tamin'ny tantarany Eksodosy tena nihiboka ny olona kanefa zay le fibohan'izay dia hitantsika ny lozany tranga tao amin'ny tany Egipta tamin'izany vanim-potoana zany miamarana antsika azy mampahery antsika manoloana ny toe-javatra ekena fa mafy ny zavatra ny anjady amintsika
mba tsy hatonga atsika metsiny be fahatany ny tompona andraikitra rehetra zay mitarika atsika mba hanaja ny fepetra ho ferovana ny atsika fa tsy hovariana fotsiny hokotihana amin'ny fomba hafa rehetrarehetra hoe tena le hoanina zay ho tafihina zay ho sotrona ary eo tsika ny mandanjalanja hoe raha petraka tokoa eo ambony nozany izany tena zava-dehibe tonga am'le olona mandrobo mitokantrano anankiray dalo ary matetika fomba fitenitsika malagasy hoe vola saina fa tsisy olona hoe tena vonao iara fa tsy meko ny vola fa leon'ny olona mahafo ny vola to zay miaino no latsaka eo fa ny zavatra misy am'izao vanim-potoana zao misy feo tena mitaona atsika hoe tena alao afo ny aina fa vola tetiavana ary zay mahatonga ny tsy fanajana ny fepetra rehetrarehetra ary tsy vitan'izay fotsiny fa na nivony sehatra ara-panahary de manjary misy zavatra fahafa tsy mampiverina ny olona ho amin'Andriamanitra kato ny tenin'Andriamanitra. Isaia 4:4 fomba n'Andriamanitra mihitsy io mampihiboka eo. Isaia 4:4 de ny andininy fa 20:20 ny amaranantsika sy ho saintsaintsika tanteraka mihitsy fa te hamonjy n'Andriamanitra io. Zao ny voasoratra eo raiso baiko zany kanefa baiko didy tsy antery manana safiditsika manoloana ny fanapaha-kevitra raisitsika tsiraray avy fa ainy ty ozy ray manonja tena ainy ty misy fiatraikany amin'ny fiainantsika tsiraray avy tsy mampatahotra atsika ve tsy mampangovotra atsika ve ny fitomboniny ny olona tratra ny valana reto tsy mandona ny fotsika ve mandre reo olona mpiray tanindrazana atsika indao sy ny fahafatesana ary zany rehetrarehetra zany no tokony atonga atsika anginy. Isaia 4:20 Isaia 4:20 de zao ny voasoratra eo mandehana ry olo kozy miditra ao amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarany ianao ka miere kely indray mpimasomonja mandra-palasa ny fahatezerana fa indro Jehova mivoaka avy amin'ny toerany amaly ny mponina amin'ny tany no ny elony ary ny tany ampiseho ny ra zay ny foany ka tsy hanafiny intsony zay ny vonoana teo aminy. Ohatrany mamperitreritra zany teny zany mbaiko omeny Jehova ary tena zay le toromarika ny fihiboana ho atsika zay manatsofina araka ny tenintsika hoe atsipy mitady ny atandroky ny omby izy atsipy ny teny any am-pony mahalala fa ny fomba filazan'i Jesosy Kristy azy hoe aoka zay manatsofina iaino zay lazay ny fanahy fiangonana tena tianao io Andriamanitra io te hamonjy anao io Andriamanitra io mba tsy hatonga atsika ho kivy mba ao anatin'ny fanantenana fa mbola vanim-potoana mamonjy Andriamanitra ary matombola misy ny fiheboana de tadidio zay te hamonjy anao Andriamanitra tena taka ny tany amin'ny andro misy sampy fiara efa ho manin'Andriamanitra raha manakiditra ao ianao hihiboka ao vonjena ianao taka ny tamin'ny andro ny Lota misy vohatra kely eo zay nitokantranonao ihany zoara kely satria le tendrombohatra zay nasainy ho alehany Lota io no tandinto ny fiainana mandrakizay kanefa tsika mbola tsy tongany fa mbola miaina eto amin'ity zao tontolo zao ty kanefa milohany atongavantsika ny tendrombohatra de zao ao amin'ny tokantranonao io ny zoara kely fidin'Andriamanitra raha manaiky hijanonao ianao hihiboka ao mandritra ny vanim-potoana andrindianana n'Andriamanitra ny olona zay tsy manaiky ny fepetra ho vonjena ianao de eto teny fampahirezana ary Jehova mihitsy ny mahatsapa an'izany hoe mandehana ry oloko midiro amin'ny efitranonao mangina mirindrina varavarana ianao ka miere kely indray mpimasomonja tsy hoe mandrakizay indray mpimaso fotsiny fa zay indray mpimaso amin'Andriamanitra zay taka ny mandrakizay amintsika ka mahatonga atsika tsy hanaja ny fepetra zany hoe mefy kely fotsiny ndikan'izay amonjy Andriamanitra mireta kely fotsiny fantatr'Andriamanitra ke fanaontsika fantatr'Andriamanitra ke ny asa tsika potika fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika hoe akatony teniny ve tsika hoe mireta kely fotsiny ry oloko izy mere kely indray mpimasomonja mandra-palasa ny fahatezerana satria iona ihany ake ny fahatezeran'Andriamanitra andray ny valim-bavaka ihany ake tsika
ho resitsika ihany ange valana retiny io e fa raha tsy manana faharetantsika dia zao ho an'ny olona manam-paharetana vonjena izy fa zay tsy manam-paharetana sanatrehan'izany sao dia ho ringana izy fa indro Jehova zo mivoaka avy amin'ny toerany amaliny mponina amin'ny tany zay le hoe ny olona tsy manaky ny fepetra te ho asian'Andriamanitra amaliny mponina amin'ny tany no ny elona izy ary ny tany ampiseho ny raha zay ny foiny ka tsy hanafiny intsony izy zay ny vonoana dia ho amin'izany hoe atao hitapoka hitam-pirenena ny fahoriana menjady eto amin'ity izao tontolo izao ity ary reny rehetrarehetra reny dia fampieritrretan'Andriamanitra atsika tsirairay avy tena ara-tsoratra masina ny fiboanareo olona tena mamonjy io Andriamanitra io ny marana atsika azy dia mamerina le teny fikasana aty amin'ny Isaia 1:3 zay tokony ho tazomitsika mafy mihitsy tahaka ny vorona manomba ozy no erovan'i Jehova tompony maro any Jerosalema fa sady aro no hamonjy izy eny sady antra no hanafaka izy ka ny afatrafatra rere olona tena hitaraina ny eo anatrehan'Andriamanitra satria ho fiarovana ny tenantsika sy ho fiarovana ny ankohonantsika sy ho fiarovana ny ny manodidina antsika ary fiarovantsika ny firenena andao hiverina ho amin'izay fanodinantsika fatratra araka ny andiny fahenina amin'ny Isaia 1:3 fa ninonenina ezaka atao tena mariny ity zavatra lazain'ity ninonenina zavatra ataotsika dia divantsika amin'io valina retiny io raha mbola ataotsika kilabao misehatra ra-panahy tsy afa-be letosika kanefa raha tapa-kevitra zay tonga saina rehetrarehetra ho tavaverina amin'Andriamanitra manenina ny amin'ny los'Andriamanitra atoko sy mihina fa ianao zay miaina dia ho isan'izay ho arovan'Andriamanitra manokana ho isan'izay tena neon'Andriamanitra mivonahany ho isan'izay ho vonjen'Andriamanitra ary engany ho marina aminao ny teny rehetra zay nentina teto voninahitra an'Andriamanitra ray ihany vavakitsika misatranao Jehova Andriamanitra ray no teny mandray zay tonga taminay teny mampahery atsapahanay fa tsy tongatonga ho azy ny zavatra iainanay amin'izao vanim-potoana zao fa te ampiseho mihitsy ianao fa ianao no antony zavatra rehetra ary ianao ny tompo ny famonjena ny fanasitrana ny fanafahana mamindrafo aminay jereo ny firenena tompo sy hitrano ny firenena ary ny fanahinao masina moka iasa mba hatonga ny olona tena hahatakatra fa tsy misy afa-tsy ny fahangina ao anatin'ny fihiboana tsy miheno hoe ny teny hafa izay mety hiteraka fisarahana no andraisana famonjena fa ny fahanginana miaraka aminao dia mamindrafo aminay tsiraray avy izany na tsy izany ny zavatra mitranga tompotsinjarina ny mitsara raha dia mitondram-bavaka izahay ireo marary rehetra mba hositranonao taraina Jehova oka hiaina ny olona voany valana retina reoka ho foana tanterak'izany mba ho vitsy ny maty ary ny ankatahanay aminao dia mitompona andraikitra rehetra zay miezaka mba hitodika tanteraka aminao ka angataka amin'ny fiarovanao fa tsy andeha amin'ny heriny tena na ny fanjakana izany na ny mpitsabo ary ao anay vahoakanao kosa tahaka ny nankatoavany zanak'Israely ianao sy nankatoavany ny olona zay nirahanao no ao anay izany toetra izany mba ho famonjena anay sy ny ankohonany andeha misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika mandrakariva